tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny aingo sy ititsy. Faly miaraba ny aingo sy vola eto amin'ny podcast afaka. Manambahiny indray tsika androany vola any Michigan. Ya, tia Michigan no mipetraka zao. Faly miaraba anareo, miaraba ny Tiza, miaraba ny aingo. Ya, manao ana vola sy Tiza. Ya. Dia androantsika manana ohatran'ny hoe lohahevitra manokana zany i vola no nandrosan'izay lohahevitra izay nefa mahaliana be anay koa satria mbola ao anatin'ilay lohahevitra ny podcast afaka. Voalohany indrindra hoe inona no afaka zarain'ny vola mikasika anao sy ny hoe inona nahatonga anao nisafidy an'izay lohahevitra izay velabelantsika androany izay. Ya, voalohany indrindra moa dia misaotra anareo miravavy mikarakara an'ity fandaran'ity na moa dia mpakafy ny pejy izay karakarainareo mahafinaritra daholo ny zavatra hitako ao zany dia raha ny momba manokana zany misehatry ny ara-panahy fitonana fiangonana zany no ny asako efa eo amin'ny 14 taona eo zany dia ao anatin'izay hoe sady atao hoe mitarika zany manabe olona ara-panahy dia voakasika foana ny satria ny fosin'ny fanahy zany tsy maintsy ao anatin'izay dia tsy maintsy ny tena zany mikaroka. Fantatsika koa rehefa te hanampy olona dia ianao aloha no miova. Dia izaho zany tsy maintsy mikaroka ho an'ny tenako mba afaka mizara ho an'ny hafa satria ianao hoe manabe olona ara-panahy, mitarika olona ara-panahy dia voakasika foana ny fo. Ao anatin'izany misy ohatra hoe resaka disadisa, conflit sy ny sisa. Misoratra masina koa miteny hoe atolory ihany fonao ohatr'izany dia io resaka fo io zany tena zavatra saropady, zava-dehibe dia karoka foana zany ny tena ao anatin'izay. Mahafinaritra be. Valin'izay fikarohanao izay inona no tena hoe nahasarika anao zany sy hoe niova. Ozy ianao ohatra hoe ny olona koa zany lenao le ama sy hanampy an'ilay olona mila miova aloha voalohany indrindra. Izay vao afaka manampy ny hafa. Dia afaka zarainao ve hoe inona no fandehan'izay le nataonao zany sy ny sisa. Ya, zavatra hita zany hoe ny fahatsapan'ilay maha-izy ny tena dia tena ivo ny fihetsehampo. Mahafinaritra moa ilay teny Malagasy hoe fihetsehampo. Ohatrany manana ny harenany manokana izay hoe ny fo mihitsy no mihetsika. Tsara ny teny Malagasy. Dia rehefa ilay miatrika toe-javatra rehetra izay hatrehantsika zany dia ohatrany hoe ivon'ilay izy ny maha-izy ny tena, fahatsapana ny maha-izy ny tena. Andray ohatra fotsiny ohatra hoe misy ohatra hoe anatin'ny fiarahamonina moa zany, anatin'ny vondrona na ohatra hoe sehatry ny fiangonana sy ohatran'izany dia nanay misy teny mandratra dia mahatonga disadisa izay zavatra izay na ohatra ianao mampita hafatra dia ohatrany hoe kenakenaina ilay maha-izy ny hafa mba tsy ho voatohitohina. Nanana tombotsoa moa ny tenako zany niasa tany Seychelles ankoatran'ny tao Madagasikara zany dia tsy njovina koa ilay fahasamihafana ara-kolontsaina. Dia ny zavatra isaorako an'Andriamanitra zany hoe hitako hoe na dia eo ilay fahasamihafana amin'ny firenena samihafa, tsy ho nahita firenena betsaka ny tenako fa ireo vitsivitsy ireo zany dia hita hoe ny fon'olombelona dia mitovy ilay filana fototra ao anatsika olombelona zany. Dia mahafinaritra azy zavatra izay ary isaorako an'Andriamanitra hoe tena hoe mitovy tokoa tsika olombelona dia misy filana fototra izay iraisantsika olombelona. Tena marina mihitsy zany. Noho izay le fahitanao an'izay le hoe misy an'ilay hoe fahasamihafana izay nefa misy itovizana ihany koa. Inona no tianao, inona no afaka zarainao manodidina an'izay hoe raha azonao hoe velabelana kokoa zany hoe
le fitoviana izay nefany na dia samy hafa. Ia, voaresaka foana moa zany ny fo io fa Zay ohatrany indraindray tsy voafaritra le izy, ohatrany hoe le famaritana zany inona marina le fo. Dia misy tolon-kevitra zany hoe misy mamaritra azy hoe ny foiben'ny fanapahan-kevitra. Mazava ho azy tsy le fo le taova mitepo manosika ny rà vatantsika zany le fo resahana, fa hoe ny foiben'ny fanapahan-kevitra zay ny famaritana hitako vaingana zany nomena mpanoratra anankiray. Fa azo lazaina ihany koa hoe ny fitambaran'ireo zavatra izay sarobidy indrindra aminao. Hoe tena akamaminao ao amin'ny baiboly moa miteny hoe tandremo ny fo fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Dia tsika Malagasy manana ilay fiteny hoe marary fo, ohatra hoe makarary ny foko izany zavatra izany. Dia ny fo zany azo lazaina hoe ny foiben'ny zavatra izay sarobidy aminao. Ohatra hoe ny zanakao, ny fianakaviana, ny ray aman-dreny, ohatr'izany. Izany hoe ilay zavatra hoe vonona hamoizanao na dia ny ainao aza, satria maminao ilay izy. Dia ny fitambarana ny zavatra sarobidy amin'olona ireny zany no azo tsaina hoe fo. Zavatra izay safiditsika ho tena mandananja eo amin'ny fiainana. Dia eritreretiko hoe mazava loatra zany ao anatin'izay zany ny fahatsapana ny maha-izy ny tena, satria ao ilay tena fototry ny sarobidy amintsika zany marary atsika. Andray ohatra zany ohatra hoe tenenina ny olona anankiray hoe ianao dia tena tsisy dikany mihitsy. Mahery be zany teny zany. Ary rehefa vao miteny an'izay zany ilay olona dia misy voatsindrona ilay fo. Na tenenina hoe misy ankizy anankiray zany tenenina ianao dia tsisy lavana azy, tsy mahay. Dia ilay maha-izin'ilay olona, ilay zaza zany lasa maratra. Vokatr'izay ilay fanasokajiana voakasika zany ilay fahatsapana ny maha-izy ny tena lalina, satria ao anatin'ny fo izay zavatra izay. Dia misy ohatran'ny karazana fanasokajiana zany tiako zaraina aorianan'izay, fa tsy fantatra fa misy fanontaniana zany aloha tianareo apetraka, fa misy fanasokajiana anankivalo zany miresaka hoe fihetsehampo fototra zany. Dia tiako zaraina zany zavatra hoe ahoana no ahafahana manampy ny tena, manampy ny hafa zany hoe miala avy amina fihetsehampo atao hoe negatif zany, ratsy ohatra hoe tahotra na tebotebo na fiatsaram-belatsia ohatr'izany dia tarihana makany amin'ny fihetsehampo tsara, ohatra hoe fanantenana, ohatra hoe fitokisana, ohatra hoe faliana hasambarana. Dia fa ao amin'ny fo daholo zany no ivon'izay zavatra izay. Dia ilay zany zavatra lafiny anankitelo mifampiankina. Ny fototra ilay zany dia raha ohatra hoe manana fahatsapana ny maha-izy ny tena tsara ny olona anankiray, dia hafa ny karazana fihetsehampo aterak'izay. Raha manana fahatsapana maha-izy ny tena ratsy ny olona anankiray dia hafa mihitsy ny sokajina fihetsehampo aterak'izay. Dia avy eo zany resako hoe inona ilay singa telo mandrafitra an'ilay fahatsapana ny maha-izy ny tena, fa ilay sokajy anankivalo zany no resako eto. Dia maka saina an-tsaina zany tsika miaino hoe voalohany sokajy voalohany hoe ratsy ny fahatsapan'ilay olona ny maha-izy ny tenany, ary tsy manana fifehezana izy eo amin'ny zavatra hatrehany, ary tsy mahatsapa fahafaham-po dia fahakiviana zany ny vokatr'izay. Raha ohatra indray ratsy ny fahatsapan'ny maha-izy ny tenany, tsy manana fahafaham-po izy kanefa voafehan'ilay zavatra hatrehany dia lasa miankin-doha izy. Ohatra hoe mifoka sigara ilay olona ohatra izany, na mampiasa rongony ohatra izany, na misotro toaka. Dia mahatsiaro fahafaham-po izy amin'iny zavatra iny, fa ilay maha-izy ny tenany tsy pozitif, satria na izy ara mahalala hoe voafatotra, nefa iny mba voafehana dia lasa miankin-doha amin'iny izy. Raha ohatra indray ka ratsy ny fahatsapan'ilay olona maha-izy ny tenany dia manana fifehezana izy nefa tsy afa-po,
manana fahefana zany izy a, fa tsy afa-po ilay zavatra atrehany a, dia eo zany ilay olona lasa te hiopefy, mety ho fahatezerana, lasa mety mandika lalàna. Satria manana fahefana izy zany. Ohatra hoe olona ao am-piasana zany, ratsy ny fahatsapany maizan'ny tenany, tsy afa-po izy, nefa misy fakam-panahy eo, ohatra hoe zavatra azony angalarina ohatra, dia lasa alai-panahy zany hanao an'izay fandikan-dalàna izay, lasa miopefy zany. Raha ohatra indray a, ratsy ny fahatsapan'ilay olona maiziny tenany a, manana fahefana izy a, ary afa-po a, dia eo zany ilay olona lasa miaina ao anatin'ny fanafenana, lasa hipokrizia zany satria tia mitazomina izay fahafa-po izay. Misy sokajy efatra zany hitantsika eo a, ary samy negatifa, samy hoe tsy mahasoa zany ilay izy. Ao anatin'izany satria fantatsika hoe rehefa ratsy ny fihetsem-po dia miatraika hatrany amin'ny taova ilay izy, satria ny tsirom-panentana, ny hormone dia manimba hatrany amin'ny sela, manimba fahasalamana zany. Dia hitantsika ny mahasarobidy an'ilay raha vao ratsy ny fahatsapan'ny olona maiziny tenany dia stress no aterak'izay a. Dia na manana fahefana izy na tsy manana eo amin'ny zavatra atrehany a, dia raha vao tsy afa-po izy na afa-po dia na izy zany a anatin'ny fakiviana alahelo, na izy lasa miankin-doha, na izy lasa tezitra sy mandika lalàna, na izy lasa manafinafina satria te hitazona an'ilay fisehoana ivelany, fa ny ao anatiny ao tsy afa-po. Dia etsy andaniny indray a, raha ohatra ka tsara ny fahatsapan'ilay olona maiziny tenany, dia misy sokajy efatra indray zany a, miankina amin'ny hoe manana fahefana ve izy na tsy manana. Raha ohatra ilay olona tsara ny fahatsapan'ny tenany a, tsy manana fahefana izy a, ary tsy afa-po, dia satria tsara ny ao anatiny ao ilay hevon'ny pony a, izay loharanony angovo be da be ao amin'ny tenany, ao amin'ny fiainany a, dia eo izany ilay mionona. Mahatsiaro fahatoniana zany izy na dia tsy manana fahefana ary tsy afa-po. Raha ohatra indray izy a, tsara ny fahatsapany maiziny tenany a, tsy manana contrôle amin'ny zavatra atrehany izy nefa afa-po a, dia eo izany ilay manana fitokisana. Ohatra hoe zazakely, mahatsiaro fitiavana izy a, tsy manana fahefana izy na fitafiana na sakafo nefa afa-po izy a, voakarakara ny ray aman-dreniny dia mahatoky an'ilay ray aman-dreniny izy. Dia raha ohatra indray tsara ny fahatsapan'ilay olona maiziny tenany a, manana fahefana izy a, nefa tsy afa-po amin'ilay zavatra atrehany a, dia eo izy lasa manana fanantenana te hiezaka. Satria mahatsara hoe vitako ity zavatra ity, ary mahatoky mahafantatra izy tenany zany, tsara ny fijerin'ny tenany a, dia te hiezaka izy. Dia ny farany zany a, ary ny faratampony dia hoe sady tsara ny fahatsapan'ilay olona maiziny tenany a, manana fifehezana izy a, ary afa-po amin'ny zavatra atrehany a, dia izay zany ilay fahasambarana, fifaliana. Indray ohatra hoe mpanao sport anankiray na mpanao artista anankiray, malaza izy a, fantany hoe manan-javatra sarobidy io zaraina izy a, dia hainy ilay zavatra ataony a, ary mahomby izy a, mandresy izy a, dia sambatra. Amin'iny zany ilay misy teny mpanoratra anankiray hoe flow. Flow moa zany hoe mikorohina zany. Misy mpanoratra anankiray hoe mihaly mihaly, mialatsiny fa tsy haiko manona ilay anarany, fa izy nanoratra ilay boky hoe flow. Dia izy miteny hoe ny fahasambaran'ny olona hoy izy a, tsy hoe rehefa migalabo na tsy manao inonina, fa misy fiakana izay atrehana, ary mahatsiaro fifaliana ilay olona manao iny zavatra iny. Ohatra zao voaingana zao afaka omaly nisy olona niteny hoe tamin'izy fony mbola tsy nisotro ronono zany fa mbola teo am-perinasa, dia mahatsiaro faly izy hoe mila azy daholo ny olona eo amin'ny asany. Fa rehefa nisotro ronono ao izy a, dia ohatran'ny nahatsiaro hoe ohatran'ny tsisy lavanatsy io ny amin'ny fiainana. Hitantsika amin'izany hoe manam-bola ilay olona, manana an'izay rehetra ilaina fa tsy sambatra izy. Dia nitantara izy hoe fa rehefa nanomboka niantso aho izy nisy olona niantso aho, dia mba hampio amin'ity zavatra ity, dia niverina ilay fahasambarana. Hitantsika izany hoe rehefa tsara ny fahatsapan'ny olona maiziny tenany a, hainy ilay zavatra atrehany ary mahomby izy a, dia eo ilay korihina zany ilay fahasambarana. Dia izay zavatra izay zany hitako hoe fitaovana tsara be, satria andray ohatra zany tsika hoe
miainga avery amin'ilay fahakiviana zany ilay olona. Hoe ratsy ny fahatsapany maha-izy ny tena, za ty tena tsy izy mihitsy aho. De tsy voafehan'ilay zavatra hatrehany ary tsy mahatsiaro fahafaham-po izy. Ohatra hoe fahafoizana, ohatra hoe misy zavatra foina na ohatra hoe anatin'ny fahoriana zany, ohatra hoe namoy olona anankiray akaiky ny fony izy. De ny fomba hanampiana azy zany de raha afaka miova ny fijery ny tenany hoe mahita ny tenany ao amin'ny lafiny tsara zany izy de miala avy amin'ilay fahakiviana izy lasa tonga amin'ny fiononana. Satria na de tsy voafehany ary ilay fahafatesana izay hatrehany ohatra, malahelo mampalahelo ilay zavatra kanefa mahatsapa zavatra tsara momba ny tenany izy de amin'izay fotoan'izay izy ilay mionona zany. De raha aveo izy ohatra hoe lasa mahita lafiny tsara eo amin'ny fiainana, miala avy amin'ilay hoe tsy afa-po zany malahelo ka raha mahita lafiny tsara de lasa manana fitokisana izy. De raha ampiana indray izy hoe misy zavatra azonao atao eo amin'ny fiainanao, ohatra hoe tsy fantatra misy afaka mikarakara ny zanany izay mbola eo ohatra zany na ohatr'izany, de lasa misy fanantenana hoe misy zavatra azoko atao kanefa tsy raviravy tanana. De raha ohatra mahita fahafa-po amin'izay izy de miverina amin'ilay fahasambarana. De atsika hoe reo singa telo reo zany no kasihana tsiraray amboarina tsiraray de afaka mitantana ny tenantsika na olona miala avy amin'ny fahatsapana anankiray mifindra avy amin'ny fahatsapana anankiray. De ohatran'izay zany le izy. Ohatran'ny afaka manao fampiarana kely ave fa ohatran'ny Yeah. mahaliana anahy ilay resaka. Satria moa zany ny afaka podcast dia fiaraha-miasan'ny Malagasy nomades sy ny soasoa. Dia ny Malagasy nomades zany miasa ho an'ny Malagasy mpifindra monina. Dia ohatran'ny tonga dia azoko saritsaina be ilay Malagasy mifindra monina nanana izy azy tany Madagasikara mifindra aty amin'ny firenena vaovao, mizatra firenena vaovao, fiainana vaovao tanteraka mihitsiny dia ohatran'ny hitako be mihitsiny ilay misy karazan'olona zany ilay eo amin'ilay ratsy ny hitany ny fahatsapan'ny tenany arany ohatran'ny hoe tena hoe tsisy dikany intsony satria ohatra hoe ilay fianarana natao tany Madagasikara ohatra tsy eken'ilay firenena ivanianany dia eo hita be ilay zanatohatra moa zany resahana teo hoe ao anatin'ilay fotoana raha ohatra izy zany ka tsy tafavoaka ao anatin'ilay zanatohatra voalohany hoe ratsy ny fahatsapan'ny tenany dia lasa kivy izy. Dia mety raha tafajanony foana izy dia mety ho sahirana be mihitsy amin'ny fizarana an'ilay tany vaovao. Dia nefany rehefa manomboka mahatsapa izy hoe misy zavatra afaka ataoko ange, misy zavatra afaka voafehako eto ary mety mahatsapa izy hoe mety mahazo ny mahatsapa izy hoe ny tenako izany mahafantatra bebe koa ilay maha-izy anazy zany sy ny zavatra mety afaka ataony eo amin'ilay firenena ivanianany dia eo izy hitanao mihitsy ilay fiovana rehefa avy ohatra mety hoe manomboka miasa izy ary mety hoe manomboka mianatra ihany koa izy manomboka mahazo ny fomba fandehan'ilay zavatra eo amin'ilay firenena vaovao dia hitanao ilay izy hoe any amin'ilay le zanatohatra ny resahan'ny vola teo no misy anazy avy eo. Ya, tena marina mihitsy izay ary eto zany tiako zaraina ilay singa telo mandrafitra n'ilay fahatsapana maha-izy ny tena. Lafiny voalohany zany hoe rehefa mandinika ny tena zany hoe za ve mendrika ho tiavina. Lafiny faharoa
hoe za hoe mahay zavatra. Lafy ny fahatelo hoe misy fifandraisana ve, misy connexion ve, misy olona mitovy amiko ve mifandray amiko. De marina be zay teny niaingo zay hoe antsika malagasy zany zao de hoe za hoe mendrika ho tiavina, tia amin'ny tontolo hafa, tia tsy mahazatra, tapaka amin'ny repère rehetra sy ny fahazarana rehetra. Za manokana de tena mahatsara an'izany mihitsy nanay ohatrany hoe mahatsara ilay any Madagasikara mandeha ianao de mahita varotra mofogasy de tery manoko resaka eo, manao nareo salama olona tsy fantatra ao ary. De aty amin'ny tany firenena hafa zany de sarotsarotra zay mametraka fifandraisana zay. Hoe za hoe mahay zavatra, za hoe mendrika ho tiavina. Reo zany ilay singa telo. De manampy le izy amin'ny fiezantsika zany ahoana ny anamboarako ny fihetsehampoko zany. Satria afaka tena hoe atao fanahiniana zany hoe intentionnellement hoe anatin'ny ilay ataoko ohatra hoe te hiopefy aho zany, te handika lalàna ohatra zany hoe de mandinika hoe za hoe mendrika ho tiavina, misy zavatra tsara ve ato anatiko, za hoe misy fifandraisana, eo ny fianakaviako, misy namana de indraindray tsika milasa mitady mandray connexion de mifandray amin'ny namana any Madagasikara mba hampahiresana ny tena hoe mbola tsy rery fa misy olona mifandray am-po amiko. Misy de ohatr'izay misy zavatra azoko atao ve. Andray ohatra zao hoe herinandro lasa zay tsy hoe sanatria mifosa, tsy ary tsy hanao nanarana, fa misy malagasy hitako de tao anatina vondrona anankiray zany de ohatran'ny tsy fantatry le olona tao hoe avy aiza marina izy fa ohatran'ny présenté ny tenany hoe somary espagnol azontsika le izy. Zay zany hoe le fahatsapan'ny maha-izy ny tenany zany tsy tena nejorony fa lasa ohatran'ny hoe te lasa manao zavatra maneho masika ivelany zany. Satria zay no ohatran'ny mora naneken'ny olona azy de nanana ny fahefana eo amin'le larana fahefatra zany zay le resantsika teo hoe le maha-izy ny tena tsy tena miorina tsara nefa nanana fahefana izy zany ohatra hoe nampiasa teny espagnol kely de intégré tam'le fiarahamonina espagnol de afa-po tam'izay izy de lasa manarona au lieu de hoe miaina le maha-izy ny tena amin'ny lafiny tsara zany de tsara koa ny aterak'izay de lasa misy fanakonana zany raha vao tsy le maha-izy ny tena no tena miorina tsara. Hafa be indray zay satria le mifindra monina tsinona tena ohatrany hoe miverina indray ianao zany mamantatra ny hoe aiza ny ijoroako tena hoe maka repère araka ny lazainao tao sy ny hoe makaiza indray zany satria de hafa mihitsy ty ahoana ny fomba amaliko an'ity misy idirany amin'ny maha-izy anahy, tena maha-izy anahy ve ty zavatra ianako ivelany ity sy ny hoe aiza amin'izay zany mijery an'le marimaritra iraisana hoe sady de le izy sady tsy atany tsy aparafara amin'izay. Somary sarotsarotra. De reo singa telo reo zany no azontsika za zany raha manao sokajy an'le izy de ataoko hoe ny 80 isan-jaton'ny fihetsehampo de miorina amin'io le fahatsapana maha-izy ny tena io satria ao ny fo zany. Mpandinika moa milaza hoe miankina amin'ny zavatra trianany ivelany de ahoana ny fandinihan'ny saiko an'iny de avy eo lasa misy fihetsehampo de afaka amboariko ny saiko de miova ny fijeriko an'ilay toe-javatra. Fa raha atao sokajiana zay izy de mino maromarina fa ohatran'ny iceberg le izy hoe le tena votoatin'ny ngeza be zany de le fahatsapana maha-izy ny tena aloha voalohany indrindra. Le any anatiny. Alay izy tena zavatra instantané mihitsy satria ohatra hoe vao tohina le maha-izy ny tena de na tsara ny vokatr'izay na ratsy. Misy le mpanoratra anankiray zao ny teny hoe mpanoratra hoe Dostoevsky zany raisiko ohatra ny teny izy hoe rehefa ny fomba tena ambabona olona anankiray izy de ny fandokafana io zany mety ho fandrika be anankiray hoe raha ohatra dokafan'ny olona zany le maha-izy ny tena de lasa voafandrika le olona lasa babony le olona mpandoka iny. Hitantsika mety hanampiana ny zanakitsika zany nampiana olona hoe mety hanivon'ny fiarahamonina any ny ankizy de any amin'ny namana izy mahatsiaro hoe ekena ny maha-izy azy raha ao an-trano izy tsy mahita an'izay de le namany no lasa tena iakina ny fony zany satria ao le tena loharanongeza be ny angovo maha olona zany. De ohatra anankiray koa raisiko ohatra hoe
rehefa hiatrika zavatra manahirana hono zany dia ohatra hoe androaka piasa zany ilay mpampiasa. Dia tsara hono zany hoe tsy tonga dia mifanatrika amin'ny vatana be, fa atao 3 zoro zany ilay izy hoe misy document hoe hitanao araka ty taratasy ty, araka ty zavatra ty. Zany hoe tsy le maha-izy an'ilay olona no tonga dia vantanina be, ohatrany hoe voadona be zany, fa kenakenaina zany le maha-izy an'ilay olona satria mafimafy le zavatra matrehany. Dia manampy amin'ny fifandraisana zany le izy mba satria ao ny loharan'ny angovo, maha-olona zany, ao ny tena hoe le fo mihetsika zany. Mankasitraka be fa tena mahafinaritra be le nizarainao teo. Tena hoe ny amarana koa zany dia ianao zany tamin'ny voalohany teny le hoe ao amin'ny fo, ny fohy be dia nisy an'le resaka le hoe ivelany sy le ao anatiny teo, zany hoe le hoe fo saina fanahy zany miara-miasa foana, ny amin'ny hoe fo sy fanahy ny any amin'ny sehatry ny inty sy fivavahana sy ianao izay ny teny anao teo. Dia hafa koa zany fijery ny tandrefana, hafa koa ny dikany hoe psikolojia aloha hoe ny hoe psycho soul amin'ny teny grika, dia ny hoe logia zany hoe étude, dia ohatran'izay ihany hoe fianarana ny momban'ny fanahy, zany hoe mifampiankina daholo reo. Ary ny amin'ny psikolojia koa hoe ny olona izay mitaridarana olona koa dia tsara hoe mamantatra ny tenany sy miesaka zany mamahany izay tsy nety sy izay olana izay tsapany maha-izy anazy alohan'ny ahafahany manampy ny hafa, satria lasa mifanipaka sy lasa hitanao le teny tao hoe mila kenakenaina na le olona hoentina ary dia misy zavatra ranomboanao zany hoe tsy hanimba an'izay an'le olona izay, satria ny tanjonao dia hoe hanampy an'le olona fa tsy hanimba an'le olona. Tiako zaraina fotsiny zany hoe amin'ny resaka psikolojia ity dia hoe ilay ahoana ny fantaniana lehibe anankiray zany hoe ahoana ny ahafahana manana ilay fahatsapana maha-izy ny tena tsara, satria io zany mitovy amin'ny finoana ihany koa hoe zavatra tsy hita maso ilay izy fa hevitra dia ohatra ny hamarin'ny fanandramana, dia ohatra ny hoe tena marina tokoa zany raha tenenina zany hoe za tena tsy misy dikany ka ohatra ny hitako marina ilay izy eo amin'ny fiainako, dia ohatra ny lasa mihevitra n'izay momba ny tenako koa ako. Fa za zany mino hoe tsy ampy le mamerimberina teny amin'ny tena fotsiny hoe za dia mahay, za dia tsara, fa mila loharano lehibe noho ny tenantsika zany sika. Dia ho an'izay mino an'Andriamanitra zany dia mahalala hoe misy ny pahary, dia ao amin'ny pahary zany ao amin'Andriamanitra no ahitana valiny amin'ireo lafiny telo ireo, satria Andriamanitra dia manampy antsika izy eo amin'ilay hoe za ve mahay zavatra. Dia rehefa manaiky zany ilay olona hoe za dia noforonina ary manana talenta, ary Andriamanitra manampy isaky ny ray mandingana, dia manampy amin'ilay maha-izy ny tena zany izay. Andriamanitra ihany koa dia azo ifandraisana. Baiboly soratra masina moa miteny hoe vahininay izay any an-danitra. Ary hoe za hoe endrika ho tiavina, dia io Andriamanitra lehibe no isika pahary atsika io zany dia miteny hoe fitiavana tsy misy fepetra, fitiavana mandrakizay no itiavany atsika. Dia rehefa matsaka ao amin'izay le loharano lehibe no isika izay zany tsika, dia mahatsiaro an'ilay fahasambarana, mahatsiaro an'ilay maha-izy ny tena miorina tsara. Dia io zany fampirisihako hoe tsy ampy le miteny zavatra tsara momba ny tena fotsiny, fa tsy tena tafapaka-lalina, satria mitady valiny zany ny sain'olombelona. Mijery eo amin'ny taranak'olombelona zany dia mitady manorina fivavahana, ohatra hoe taty Amerika zao dia misy ny Inca sy ny Aztec, dia manorina tempoly dia mivavaka amina zavatra maro samihafa, satria misy etaetany izay hoe valim-panontaniana izay zany ao anatintsika olombelona hoe avy aiza moa aho, iza maninona eto aho ary andeha ho aiza. Dia rehefa mahazo an'izay zany ilay olona hoe misy Andriamanitra mampahery misy Andriamanitra izay azoko ifandraisana, mahery izy tia tsy misy fepetra, dia miorina ilay maha-izy ny olombelona zany. Amin'ny mahatarika ara-panahy tenako moa zany dia resy lahatra ako ary hitako ara-panandramana zany hoe tena marina izay zavatra izay ary hamarinina foana amin'ny zavatra rehetra izay hatrehany amin'ny fiainana zany.
Dia ho fampiarana zany, ahoana na ampiarana ny fitaovana io zany, resahantsika teo zany le karazana fihetsehampo fototra valo dia andray ohatra tsika zany hoe olona ao anatina fahatsapana tsy mahasoa zany satria ratsy ny fahatsapan'ny tenany dia inona no azo hanampiana azy. Andray ohatra tsika zany ohatra hoe olona ao anatin'ny fiankinan-doha dia ny zavatra azo atao zany hovaina zany ny fifantohan'ny saina. Satria ohatra hoe miankin-doha amin'ny zava-mahadomelona ilay tanora anankiray dia dikan'izay araka ilay voalazontsika teo hoe tsy manana fifehezana izy satria voafatotra ilay zava-mahadomelona. Ratsy ihany koa ny fahatsapan'ny tenany dia ohatra hoe omena zavatra anankiray azony atao izy. Ohatra hoe manaova sport, ohatra hoe basket zany. Dia lasa manana contrôle zany ilay tanora. Dia hitantsika araka ny hitantsika teo raha manana contrôle izy sy afa-po dia raha mbola ratsy ny fiheveran'ny tenany dia eo izy ilay mitroatra, mandika lalàna zany. Ary izay no mahatonga antsika tanora ohatra hoe raha ratsy ny fahatsapan'ny tenany dia violent ilay tanora, lasa délinquant zany satria manana fahefana izy ohatra manana basy izy na ohatr'izany, manimba zavatra, manimba ny hafa. Fa raha vao amin'ny alalan'izay zavatra izay ohatra hoe lasa tsara ny fahatsapan'ny momba ny tenany hoe izaka mahay zavatra, izaka misy namana tia mitovy amiko dia lasa miala avy amin'ilay fiankinan-doha izy dia lasa tonga ary amin'ny fitokisana. Dia ny zavatra anankiray hita zany hoe be da be mihitsy ny fijoroana vavolombelona zany hoe ny tanora izay voafatotry ny zava-mahadomelona dia nahafaka an'izy ireo dia nisy olona izay naneho fitiavana azy. Ny fitiavana voahodidina fitiavana ilay tanora dia afaka. Dia hitantsika amin'izay hoe fahatsapana maha-izy ny tena zany tena zava-dehibe. Dia tiako zaraina zany ohatra ny hoe anisan'ny zavatra mampalahelo, mety tsy fantatra hitovy hevitra amiko isika fa raha eo anivon'ny fiarahamonina malagasy zany dia somary ohatran'ny hoe mibahana zany amin'ny ampahany betsaka ny ilay tsy fanomezana maha-izy ny tena tsara ho an'ny ankizy. Ohatran'ny hoe fanabantibatiana, fandrahonana, fanebahana. Izay zany ohatran'ny hoe kolontsaina fahobe mibahana eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Dia izaho mino fa anisan'ny mahatonga tsy fandrosoana eo amin'ny fiarahamonina malagasy ilay satria lasa izay ilay ohatran'ny hoe lasa mifampialona, lasa mifampitsaratsara. Satria mangetaheta ilay olona rehefa ilay maha-izy ny tena zany no tsy tomombana hatrany amin'ny fahazazana dia tady iny hetaheta iny zany lasa hoentina mandritra ny fiainana dia mitady an'izay foana ilay olona. Dia misy ilay angovo zany lasa angovo tsy mitondra fiainana fa mitondra fahasimbana satria lasa mitaky any amin'ny olona dia lasa vesatra ho an'ny hafa ihany koa ilay tady sitraka dia lasa ohatran'ny hoe ozy ny teny malagasy moa hoe te ho deraina ohatra zany. Dia satria misy hetaheta izay tsy afa-po mihitsy ao anaty ao. Araka ilay diantsika hoe 80% ny angovo dia ao amin'ilay fahatsapana maha-izy ny tena. Dia ireo zany no dingana azo atao hoe hovaina ilay fifantohana hoe inona ny zavatra azoko atao. Dia afaka miditra lalindalina ihany koa hoe ahoana momba ny tenako, misy fianakaviana tia ohatr'izany zany. Na hoe misy zavatra azoko atao eo amin'ny fiainana, misy zanaka, misy ankohonana karakaraiko sy ohatr'izany dia manampy zany izay zavatra izay hoentina manatsara an'ilay fihetsehampo aty ivelany avy amin'ilay angovo ao anaty ilay 80%. Sotra betsaka. Mampieritreritra fotsiny izao ilay amin'ilay resaka ilay hoe famaritana an'izay fitiavana izay hoe ohatran'ny ahoana ny mety ho endrika satria ny olona rehetrarehetra samy manana ny fomba fieritreretany hoe ohatran'izao ny hoe dikan'ny fitiavana amiko. Dia eo indrindra ny hoe ohatran'izao hoe misy olona amin'ny endrika ivelany anehoany an'ilay fitiavana nefa mety tsy izay ny ahafantarany olona hoe ohatran'izay ilay fitiavana tadiaviny. Dia izay koa mbola afaka resaka lava be mampisitraka vola tamin'ny fizarana natao androany fa tena nianatra zavatra vaovao izay amin'ny fomba fijery hafa indray zany. Dia manantena fa mbola raha ohatra hoe asaina ianao manaraka dia manaiky ny fanasana indray resaka zavatra hafa indray tsika. Mahafinaritra. Saora betsaka ihany, saora betsaka tija.
mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.